Efa eo ampandrafetana ny tolo-dalàna makasika ny fanarahana fenitra ny fitateram-bahoaka ireo solombavambahoaka eny anivon'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao izay natao indrindra moa izy ity zany ho lara-pahamehana hisorohana ny fiverimberenan'ny loza mety hisiny ny ainana fohy. Nresanay taorinan'ity vonan'ny tranga iny ary efa nisy eritreritra ihany koa natalohan'izay azy fa izy zany tolo-dalàna mihitsy ho atao mikasika ny fitaterana zany dia anisan'izany ihany koa ny eny amin'ny fanabeazam-pirenena zany hoe ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny ministera ny fitaterana zany samy ho voakasika anatin'le hoe tolo-dalàna zay ho kasainay solombavambahoaka ny tenako anatin'izany izy tolo-dalàna ho ataonay mihitsy zany makasika an'izay satria zava-doza loatra ary tena mampalahelo mitaka an'ity zavatra nitranga ity tsy voalohany anefa zao fa maromaro na tsy fitandremana maro samihafa eny an-dalana eny dia izany rehetrarehetra zany efa andraisanay fepetra sy amoahanay lalàna makasika an'izany ary iantsonay mihitsy zany ny mpanatanteraka iresaka makasika an'izay.